ny velomin'Andriamanitra tao amin'ny famindrapony, ny menotomonandro tao amin'ny fahasoavana, tsy ny fahaizantsika miaina sy mitandrina, fa misy Andriamanitra mifesy manamboatra ny programa mpiainanao mba ho isan'ny olona izay nasaina tonga soamantsara eto amin'ny fanatrena ianao andro maraina satria te hiresaka aminao izy. Salato ny tananao dia sakafo ny fonao dia misaoran'Andriamanitra ny fonao manontolo aza atao fahazarana, atao fiavozana any anaty ankasitrao Andriamanitra, tena ataovy misy zavatra mipololotra sy miboiboika any anatinao any manaova jery todika any amin'izay nitranga sy niseho tamin'ity herinandro ity dia atao saorana mifono sitrapon'Andriamanitra zany raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo isaoranay ianao indray ny voamaraina, ankasitrahanay ny hanavaozanao ny famindraponao anay misaotra ny amin'ny sekoly fanamboarana toetra sy fanefenanay, tsy aina fotsiny amina fiainana confortable eto ambony tany fa hanomana ny mandrak'izay tsy manampaharoa izay nisokafanao tamin'ny famonjena, ankasitrahana sy isaorana ianao ny fanamasina ny tarika anay avy any amin'ny fiaina tokantrano sy ny fiainany tsirairay avy tonga so eto amin'ity toerany ity hitondra etaeta mba hovokisana, misaotra ny amin'ny fandaminanao zavatra be deaibe, misaotra ny amin'ny fiainany tsirairay avy, ny asa mandraraha, ny toe-pahasalamana, ny fiaina tokantrano, ny fianarana, mankasitraka sy mame voninahitranao zay ny amin'ny firenenay, misaotra fa nataonao eto Madagasikara zay misaotra ho andreo izay manaraka ny fandaharana ihany koa any amin'izay toerana misy azy nametrahanao azy, misaotra raha amin'ny anara maherin' Jesosy fa tsy mba diso ny fomba fitantanana ny fiainanay, izahay ny mandiso ny fiainanay fa sofa eo ny teninao manintsy sy manangana ary mampahery tahaka ny andro maraina indray eo atongotrao zay Tompo amina sofina misokatra malady iainy sy vonona ny ankatoarana tanteraka an'izany satria sarobidy aminay ny fisokafany vavanao, anambarany ao am-ponao, hitondranao anay mandehandeha lalina ao anatinao amantaranay hoe inona marina tokoa ny tena tianao iainanay satria Andriamanitra ianao zanakao zay mpanjaka ianao mpanomponao zay raisy ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amen. Andao tsika hitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy mahazo toerana vetivety dia ifampiarahaba amin'ny fahasoavantsika teneno akaikinao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra hoe mahatonga ny fiainanao hoe ohatra an'izao hoe ary mbola hiaraka aminao foana ny fahasoavana hoe amin'ny andro mpiainanao hoe teneno izy fiadanana ao anao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Dao tsika hitehaka mafy tsara ho an'ny tompony amin'izany tsotra mpiarabany zany araky ny teny zay nanairan'ny tompo antsika maraina teo teny ambavan'ny mpanompony dia te hiresaka amintsika tokoa Andriamanitra, ary Andriamanitra zay namorona ny vava dia namorona vava natao hiresaka, zany hoe tena lian'Andriamanitra andreanao fa faly koa Andriamanitra raha mba miaino azy koa ianao, zany hoe conversation le izy dialogue le izy, ianao miresaka aminy izy koa miresaka aminao. Amen. Hozaraina roa ny fampahirezana androany misy karazana fanairana sy fampitandremana indray mbola omeny tompo antsika, ary ny fitiavana dia mampitandrina satria aleon'Andriamanitra mampafantatra anao ny zavatra tokony atao toy izay enaranao eo amin'ny fiainana ny zavatra tsy azo atao, ary mino fa anampy ny fiarahantsika amin'Andriamanitra ny fiainoantsika ny teniny androany maraina. Amen. Ny fitahian'Andriamanitra nomena antsika zay ao amin'ny Kristy dia fitahiana feno, fitahiana mahavita ny zavatra rehetra. Io fitahiana io lefa nianarantsika nanomboka tamin'ity taon'ity hoe beuraka izy io. Io fitahiana ao anatinao io dia tsy hoe ao anatinao direct le izy fa napetraka Andriamanitra ao amin'ny Kristy, ary ianao no mila manapa-kevitra mandray an'i Jesosy mba hahatonga anao koa ho ao amin'ny Kristy. Ny safidy tsara zay raisinao dia ny hahatonga anao hiara-toerana amin'izay fahafenoana efa nomanin'Andriamanitra ho anao. Io karazana tsodrany-pahabetsahany io dia tsy hoe mitranga ho azy fa mamaly io rehefa mety sy mifanaraka amin'Andriamanitra ny fijoroanao sy ny toetranao. Nataon'Andriamanitra ny famatotra tamin'ny toe-piainanao
le karaza-pahabetsahanao amin'ny Kristy mba tsy hoe hiaina fahabetsahana fotsiny ianao eto ambony tany fa anomana ny dianao sy ny fiefarahanao any amin'ny mandrakizay. Teneno kaikinao ninona problème-mbola hoe to de zay tsy to de tsy asitsika miolakolaka tonga de na miolakolaka azy ianao fa to de ahitsy le izy ninona problème-mbola hoe misaintsy ana aloha mandrakizay hoe eo aloha zany ny fiandohan'ny sekoly isaky ny sekoly mpitahina. Ninona problème-mbola mety misy de misaintsy ana aloha mandrakizay zay fotsiny. Ataovy ao anatinao aloha ny asarobidiny zavatra zay nisokafan'Andriamanitra. Ny zavatra nisokafan'Andriamanitra de ny masonao ahita fa misy zavatra sarobidy no ty tany ty zay mandalo ary misy zavatra sarobidy no ny zavatry ny tany zay mahamaika an'izao tontolo zao. De ny lanitra sy ny fiainan-danitra na ny fiainana mandrakizay na ny fiainan'Andriamanitra. Obolona toko 7:22 nanomboantsika azy amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fitahian Jehovah no mampanankarena ary tsy azo ny fisasarana ampiana izany. Inona le fitandremana? Misy fitandremana karazany telo anomboantsika azy. Da vao hiditsika amin'ny tantaran'i Petera zay mino fa anampy antsika be deaibe. Anampy antsika ny fanamasina mba hahita hoe inona le zavatra tokony ho tandremana ary inona ny zavatra nomen'Andriamanitra ny Petera sy hitan'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'i Petera na tonga ny Petera ho lasa apôstôly mpanaradian'i Kristy ambasadôry iraky Kristy lasa olona tena hoe nafantatra ny antom-pisiny ary tsara fiafara. Amen. Voalohany tandremo ny te anakarena. Ozy izy ny obolana toko 7:20 obolana toko 7:20 ny 9:20. Tena akaikinao misy zavatra ohatran'ny lojika ampiainana hoe nefa tsy araka an'Andriamanitra hoe. De teneno izy misy zavatra ohatran'ny taizanantsika hatrambola kely hoe nefa tsy araka an'Andriamanitra hoe. Eno io tsara voalazan'ny boky obolana amin'ny anaran'i Jesosy. Izay olona mahatoky tokoa de ho be fitahino fa zay maimay ta anakarena de tsy maintsy hoelohana. Tandremo ny fahatsapana ny anatinao hoe te anakarena. Toy isika amin'ny Timoty 2:9 ny anaran'i Jesosy. Ary zay te anakarena de latsaka amin'ny fakam-panahy sy ny fandrika ary ny filana maro tsy misy antony sady mandratra zay mandetika ny olona ao amin'ny fandringanana sy ny fahaverezana. Misy fahatsapana mila ovaina ao anatin'ny olona rehefa avy mandreny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Eto Andriamanitra nampiteny an'i Solomona fa zay maimay te anakarena tsy maintsy hoelohana. Mbola nampiteny any Paoly apôstôly ihany koa Andriamanitra, zany hoe misy continuité le izy, zany hoe le Andriamanitra nibitsika tamin'ny Solomona ihany no nibitsika tamin'ny Paoly. Mazava? Teo izy Paoly tandremo izy fa raha vao ao anatinao le hoe te anakarena de ho tratra amin'ny fakam-panahy, mifandrika sy ny filana maro tsy misy antony sady mandratra mandetika ny olona ho amin'ny fandringanana sy ny fahaverezana. Mila manintsy ny ao anatin'ny fotsika isika zany manoloana ny fomba hiatrehantsika fiainana. Manompo an'Andriamanitra ianao de aza vela hisy motivation te anakarena. Manao asa ianao mampiasa ny talentanao de eto Baiboly miteny aza sina motivation te anakarena. Tsy midiky zany hoe tsy anana ianao fa le fomba fitondranao ny fiainanao miaraka amin'Andriamanitra mihitsy no ahitsy ny teny mba tsy hamita teny ianao. Ny olona zay mamela faniriana te anakarena de manamora ny fisokafan'ny fakam-panahy mba hahafaha miditra an'izay fakam-panahy zay. Ary ny Baiboly de mampitandrina fa ny olona te anakarena de tsy maintsy efara amin'ny fandringanana sy ny fahaverezana. Ny akabiazan'ny
foto-kevitra amin'ny famaofana efa ety amin'izao tontolo izao, ety amin'ity fiainana ity dia miditra amin'ny olona hoe mba anakarena, miasa tsara mba anakarena, mianara tsara, mianara mafy mba anakarena. Nefa eto ny baiboly miteny aza apetraka ho isan'ny faniriana ny hoe te anakarena. Ka raha tonga eto ianao androany maraina manana etaeta hoe andeha hivavaka mba anakarena dia diso, satria ny baiboly mampitandrina fa aza zay no mahatonga anao ho tonga eo anatrehan'Andriamanitra. Ary tsaroantsika fa inona ny nahatonga Solomona mpanjaka mpanakarena indrindra, satria tsy nangataka izy ny anakarena. Tsy nangataka ny anakarena izy fa ny zavatra nangatahany dia discernement, ahalala ny tsara sy ny ratsy, mba ahafahany mitsara ny olona sy manome ny rariny ho an'izay tokony omena ny rariny ara-pitsarana. Inona ny zavatra omen'Andriamanitra mba ahatonga antsika tsy hanana fo te anakarena. Eo aloha kely eo ny 9:1 ka hatramin'ny 9:9 anaran'i Jesosy fa misy tombony lehibe tokoa ny toe-panaraka an'Andriamanitra homban'ny fianinana na ny contentement izy amin'ny teny frantsay, fa tsy mitondra ninoninona ho amin'izao tontolo izao isika sady hita fa tsy hahatondra ninoninona hiala, fa raha manakanina sy fitafiana isika dia aoka hianina amin'izany. Ny dikany hoe contentement dia ny hoe fahafahanao mampiasa ny safidinao hifaly amin'izay mahizy ianao androany sy amin'izay anananao androany. Être content de ce qu'on a et être content de ce qu'on est. Androany resantsika fa tsy le faniriana hoe za te ohatran'izao rapitso. Raha vao zay zany ny vitanao mampitodika ny mombanao ray manontolo hankasitraka an'Andriamanitra ny amin'ny ianao androany io, satria misy olona any maniry an'io fiainanao androany io. Mety ho gakontsika hoe iza koa mba haniry ny fiainako, misy ihany, satria misy karazana fahasamihafana sy dingana eo amin'ny fiainana. Enao mety maniry fiainan'olona dia tadio fa ny ambadika ihany koa misy olona maniry ny fiainanao. Inona zany no fahendrena? Maiza mankasitraka sy misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny misy androany sy ny tsy misy sy ianao androany sy tsy ianao androany. Zay natao hoe contentement. Rehefa miditra amin'ny contentement zany ny olona anankiray, zany zao anatin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia foana ho azy le faniriana te anakarena. Dia mbola ampian'Andriamanitra le fanampiana hoe sokafo ny visionao, fa rehefa teraka ianao dia tsy mitondra nininina, ary rehefa hiala eto ambony tany ianao dia tsy hatondra nininina. Dikan'izay inona ny antony hiazaka zany mba hanana nininina? Raha hiala eto tsy mitondra nininina, raha izay. Fa ny mbola grave indrindra ambonin'izay dia zao hoaiza ianao tsy mahatondra nininina. Tena hoe akaikinao, hoaiza ianao tsy hatondra nininina miala eto hoe? Misafidiana fiainana hoe aza manenjika ny zavatry ny tany hoe fa tsy hanaraka anao io hoe. Nisy mpanakarena be nandefa nisy sary zay tamin'ny 2 taona angamba nahitako an'izay. Rehefa maty izy dia ny zavatra nangatahany dia tsy zaraina ny fanana ny fahalevina miaraka aminy. Zany ve tsy iverenan'ny olona ny apitso iny? Fa inona tiako atongavana? Mieritreritra izy fa rehefa atsofoka ao daholo le fiara, le volamena, zavatra rehetra dia hanaraka azy any amin'ny fiainatsita. Aiza ny problème? Misy zavatra tsy fantany tao dia lasa nanaonao foana izy. Fantatrao mahatonga an'Andriamanitra mandefa ny teniny sy nahatonga an'i Jesosy tena tonga nofo anazava amintsika hoe inona ny ao am-pon'Andriamanitra, mba tsy hanaonao foana ianao, mba tsy hainao ty karazana angano mety teverin'ny olona. Ozy izy ny science hoe hypothèse na ianko hoe mythologie, légende. Zany ny eritreritra hoe tsy zavatra eritreretinao hoe no mitondra ny fiainanao hoe zay lazain'Andriamanitra. Ka zany eritreritra hoe tsy eritreretinao fa zay lazain'Andriamanitra. Satria ianao voary, Andriamanitra pahary, matoa izy namorona anao, misy programa sy antony ao fa tsy hoe ianao no mametraka an'izay tianao. Hitanareo amin'izay any amin'le leson'le zaty ianao zay tiako mihitsy ny tian'Andriamanitra horavana, satria tsy tavavoaka ianao raha vao zay tianao foana. Tsy mety io raha vao zay tianao hoe. Tsy mety io raha vao zay tianao. Ny antony tsy ampy ny tanjaka sy ny herin'ny fijoroanao ao anatinao, tena amantaranao no mety ho anao. Misy anankiray izay misaina sy mihevitra ao anao, Jesosy no anarany. Ary zay mahatonga antsika tokony manana devoir hiaino azy, satria raha misy ny tena hanampy anao dia Jesosy. Alleluia. Ozy izy eto Paul, tandremo ozy izy fa tsy nitondra nininitsika tonga teto, ny tanjaka, fa ny olona zay nanatrika ny fiterahanao,
na mety ny reniny teraka anao, na mety le sage-femme na reo olona mikarakara, reo olona reo nanome akanjo anao. Ary rehefa hiala eto indray ny olona akoatra ny tsenan Jesosy any amin'ny rao an-lanitra, dina zavatra mitranga. Ny olona no manome akanjo fa tsy hoe mety misafidy le maty hoe afatra maty ohatra, fa tsy voatery ho zay. Ohatra fotsiny rehefa tsy atonina le akanjo teneny tsy zavatra hafa nanaovana eoko. Azontsika ve? Dikan'izay tsy nitondra ninininitsika tonga eto ambony tany ary tsy hatondra ninininitsika mialeto. Tsy programa fanaperana zany ny fanangonana nininina eto. Tsy midika zany hoe tsy mila. Ilaina le izy rehefa misaina ny asan'Andriamanitra ianao. Azontsika amin'izay le izy. Dia zao tandremo izy izy sao dia te anakarena. Fa ny olona raha vao misaina hoe te anakarena dia tsy maintsy mifara miota. Zany hoe impiry zany tsika ny fo maraina dia hiatrika andraikitra hiatrika asa nanota. Ianao amin'io tena misaina hoe zany dia hiasa tsara. Hiasa tsara hanaja ny lehibe, hanaja fotoana, hanaja ny asa mifanarahana, ho vitaiko tsara ny asa. Tsy angalatra, tsy nanota. Tsy hamitaka, tsy manota. Tsy andainga, tsy manota. Fa sitrany hay mba anakarena, manota. Hitanareo amin'izay, arakaraka ny rosoana dia rantsanan'Andriamanitra ny sampana tsy mamoa amin'ny mampanamboatra azy, amin'ny mahavoaloboka an' Jesosy, amin'ny mampanamboatra ny ray, amin'ny mahasampana anao. Tsy tian'Andriamanitra ianao zany ametraka hoe za intègre, honnête ary miasa tsara fa ny objectifako mba anakarena any dia raraka sady indray. Raha mbola ampiko indray koa, raha vao mandeha koa ianao ka tsy misy finoana dia efa manota indray koa. Zay koa azontsika ve? Dia mety hiteny kinona koa zany tika sy vao mihetsika zany dia manota ve? Raha vao tsy tarihan'ny fanahy. Eo koa raha vao tarihan'ny nofoko dia efa manota sady indray. Dia ahoana zany? Fo vao maraina mangataka ny fitarihan'ny fanahy, miatrika ny asa hatrehana amin'ny finoana. Ohatra ny ahoana ke miatrika finoana, miatrika asa-pinoana. Ohatra, misy asa ankin'ny lehibe aminao dia zao ny teneniny hoe ty mba vitao ao anatin'ny adiny roa. Dinina atao hoe finoana, vita zany tompoko ao anaty adiny roa, zay ny atao hoe finoana. Fa raha ianao miteny hoe pino nefa mivaly teninao hoe ty losefo asa raha ho vita, tsy mino ianao, manota, mbola tsy miainga akory ny baolina dia manota sady ianao. Satria tsy finoana le izy. Izy zany teny fa tsy ahomby le izy. Matoa napetraka eo ianao dia misy programan'Andriamanitra eo hatreo ampinoana ny zavatra ampanaovina anao. Ao tsara, hatreo dia inona pastera zany ny voana ny trano raha ohatra ka tsy anakarena. Ny voana ny trano hatateraka ny antom-pisinao. Misy zavatra zay ao anatinao tsy misy any amin'ny hafa, nefa ilain'ny hafa. Avoay izay dia omeo ny hafa. Zay no antony ivoahanao ny trano. Misy zavatra zao napetraka Andriamanitra atao anatiko. Mety fantatro le izy, mety misy zavatra mbola tsy fantatro fa zao mijoro eto andro maraina dia hiezaka hamoaka an'le izy amin'ny foko manontolo araka izay mba vitako. Dia mba raiso. Alleluia. Hitanareo zay le fifampiankinam-pahasoavana zay ilaina. Dia misy zavatra koa ao anatinao tsy afahako manala anao eo amin'ny lalam-piainako. Ianao mila, za koa mila anao. Ianao mila leo akaikinao mila anao. Fa raha vao tsy misokatra masom-panahy zay dia lasa mametraka le olona hoe zany teny ilaina ary tsy mila nizaniza, avinavina zany, manota indray zany. Inona daholo ary zany? Izy daholo zany. Raha vao mitady eo zany dia efa diso za pastery eto ambavaka fa hilatsaka député amin'ny heritonatra. Fa inona ny antony? Ka tena fao zay fimezanao zay fotsiny dia efa inona dikan'izay? Fa taro inona le asa? Tsy ratsy ny asana député fa inona le asa? Nantsona ho amin'izay ve ianao? Anao an'izay ve ianao? Mety voatonony zay député zay fa karazana asa be dehibe. Za pastery eto ambavaka misy poste de direction zay tena razana tafita ao tena voninahitra. Inona le voninahitra ao an'Andriamanitra eritreretinao? Fa raha misaina ianao hoe anakarena, toy izy Andriamanitra hoe vao manomboka ny baolina dia efa tsy couffrancourt fa tonga dia atahorana ho carton rouge. To dia mivoaka ny terrain zany. Dia be dehibe amin'ny olona mieritreritra hoe mpino, mpiangona ary mpivava, kristiana, mpanaradian'i Jesosy ao amin'ny Kristy, nefa misy zavatra diso eo amin'ny fomba fiatrehana fiainana. Ty asa fanompony ity tsy harena. Ny fananganana asa fanompona sy fiangonana tsy resaka tsy fitadiavam-bola. Tena tsy zany mihitsy. Ary zay no mahadiso raha sanatria misy olona manana eritreritra hoe an'olo tena ho pastera fanangana fiangonana fa nahita pastera mitondra katikatara.
so de efa nanakatikatra le pastera talohana pastera azy raha izay. Faharoa so de eritreretinao am'le eritreretinao nefa tsy voatery am'le eritreretinao zay le hoe k'izany eritreritra tsy voatery le eritreretinao. Possible ane fampahitana fity tena misy ane zany reto hoe mahita fity zavatra tsy takatry ny sainao ianao a maimay pona possible zany. Zava-dehibe averina vedetika ato de zao tsy tondra ninninina ianao rehefa hiala eto raha izay ho aiza ianao rehefa hiala eto roa zay zany zao ny resantsika melohan'ny ikarakaran'Andriamanitra an'le tsy ampy kely tsy feno kely le ohatra misy zavatra mifamaofao kely eo amin'ny andavanandrom-piainantsika zay tsoroko aminao fa miara-miasa mahasoa. Miara-miasa mahasoa. Mila mahay mianina, mila mahay mi-se contenter hoy ny olona ozy izy Paoly apôstôly rehefa manan-kanina sy fitafiana. Raha mbola mikaly zany ianao ka misy akanjo eny amin'ny nikoditra ao izy tsy niteny hoe fitafiana tsara fa fitafiana fotsiny. Ny olona mametraka problema hoe fitafiako ratsy satria ny sainy mana ratsy an'izay ananany tsy manana contentement zany le olona. Tsy midika zany hoe tsy afaka azo zavatra tsara fa mandalo eo amin'ny contentement de miditra amin'ny fidélité de ampidirin'Andriamanitra fanapahana be. Raha vao eo ianao mankasitraka an'Andriamanitra amin'ny pataloha rovitra io ho avy ny pataloha tsy rovitra vaovao. Mahatoky ianao amin'ny fripe io ho avy ny pataloha vrai authentique cuir 100% pur porc. Fa mila mahatoky aloha hitanareo amin'izay eo amin'le mahatoky miraraka amin'ny olona be dehibe de eo foana tompo firipolo taona aty fripe foana ve tafiditra amin'ny fomononmononana de tsy tafiditra amin'ny fanapahana. Sady amin'ny fomba hoanao moa ny eritreretinao hoe fripe na tsy fripe ny koditry ny olona iny tsy azonao an-tsaina zany. Za mijerijery eo. Tsy azonao an-tsaina zany. Satria tsy mametraka complexe amin'izany ianao. Eto tena mazava be mahay izy ianao mianina monsieur contenté. Jereo Jesosy tena nanome modely tonga teto ambony tany izy tsy mitondra ninninina. Baiboly kosa aloha teny hoe mitondra fahasoavana izy fa le ninninina resana le hita maso. Nefa izy nankasitrahany rainy zany hoe any amin'ny lafiny fankasitrahana zany tena 10 sur 10 ny notin'i Jesosy. Nefa izy Jesosy ny zanak'olona tsy manana na dia izay anotriana ny lohany ho anao pindrapindran'io Jesosy eny nindrana foana. Ndrendretsika ohatran'ny hoe ty dia aizako indramina daholo ty eto amin'ny fiainana ity mampianatra Jesosy. Fa raha eo ianao mahatoky amin'izay indraminao dia ho tendrena-panapaka ianao amin'le tena anao. Ozy Jesosy zay mahatoky amin'izay an'olona le izy fampindramina anao dia manomboka eo Andriamanitra hanapa-kevitra hanome an'le tena anao. Fa mila mahay mi-se contenter aloha anao hoe ty misy dia raha iny Jesosy. Tsy mijerijery iny ny nanany hafa. Zay le maharatsy ny comparaison. Volony ihany sady lava be no mitsotra be no tsy fantatro ny fanaovana ny volo io mety efa hatra amin'ny roa maraina iny efa amboarina. Ianao amin'ny roa maraina mbola matory izy amin'ny roa efa misintona an'iny. Mahaiza mifaly amin'izay misy dia atsarao izay anananao isaory an'Andriamanitra manombo vaovao miaraka amin'izay misy eo amin'ny fiainanao fa mety io azo iaingana io satria ozy Jesosy avec Dieu tout est possible. Raha mbola eo Andriamanitra ka manaiky ianao hiaraka aminy mety rangaha io amin'ny anaran'i Jesosy mety io. Aza velo kiviny zavatra hita masonao hatreto ianao hoe ny zavatra natomboko ohatry mitady tsy tafavoaka tsy manary amin'ny atsasadalana izy. Tadio tsara fa raha Andriamanitra mijoro tsy manary ianao amin'ny atsasadalana ianao no tena mila mijoro miteny aminy fa za tsy hiala amin'ny atsasadalana ianao no tokony hanao an'le hira fa tsy izy. Mila manao mila miara-mirina reo zany Amen. Are-panahy voalaza ihany koa amin'ny Efesiana 4:9-12 amin'ny anaran'i Jesosy. Mba homena anareo araka ny hareny voninany mba ho atanjahana fatratra amin'ny fanahy ny toe-panahinareo. Ny harena resahan'i Paoly dia are-panahy. Inona le are-panahy anisan'ny resahana eto? Tsotra be ozy izy. Ny are-panahy eto dia zao ny toe-panahinao matanjaka tsara avy amin'ny fampatanjahany fanamasina avy ao anatinao. Lasa manana toe-panahy matanjaka ianao. Inona le toe-panahy? Ianao ao anatinao le amma, le aina. Atao inona matanjaka le toe-panahy pastera? Ilaina ny toe-panahinao matanjaka zay le are-panahy mba ahafahanao mahazaka mifandona amin'ny nofinao. Vao mifandona amin'ny nofinao, matanjaka ny toe-panahinao tsy maintsy tonga dia misometra ny nofinao, mandresy ny nofinao, tsy mamela ny nofinao hitarika anao any amina zavatra tsy ampety ny ho avinao.
Anakaream-panahy toe-panahy matanjaka ny tsiraray avy zay manatrika eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Petera faharoa toko faharoa andiva sivy ambin'ny folo minaran'i Jesosy. Fahafahana panahy tenany ireny, kanjo ny tenany aza dia andevo ny fahalotona, fa zay maharesy ny olona dia mahandevo azy. Tsy andevotsy ny apastera. Zay mandresy anao dia manandevo anao raha lasy ranabavy. Aza tenenina zany za ranka tsy andevo, aza manambanimbany eo tsisy manambany zany efa ozy izy baiboly. Zay mandresy anao dia manandevo anao. Jaona voalohany toko fadimy andiny faefatra aminaran'i Jesosy. Zay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy zao tontolo zao, ary ny fandresena zay eto maharesy zao tontolo zao dia ny finoantsika. Ny olona maharesy dia olona tsy andevoziny ninina intsony. O Petera, zay maharesy ny olona dia mahandevo azy. Raha ianao ny resy ny vola dia andevozy ny vola. Fa raha ianao maharesy ny Alleluia. Raha resy ny vola ianao dia andevozy ny vola, fa raha resinao ny vola dia andevozinao ny vola. Mazava ve? Raha maharesy anao sanatriavin'izany ny fijangajangana dia andevozin'izay zany i olona io, ataoko hoe tsy ianao. Mila mitandrina ianao ary mila miala faingana eo. Tsy mahasoa anao io. Inona ny fanampina nomen'Andriamanitra mba afaka mandresy an'ity fahazaran-dratsy efa mampolo taona an'ity, atanjahana avy ao anatinao ny toe-panahinao raha mivavaka ianao. Raha mivavaka ianao zany dia atanjahan'Andriamanitra ny décision sy ny contrôle anao, ny tenanao, self control. Fa tsy hoe izy ny mandresy ny fakam-panahy eo amin'ny toeranao. Omeny le décision matanjaka dia ianao ny mandray an'le décision matanjaka. Raisy ny décision matanjaka rahalahy, ranabavy sy ray aman-drenisany. Raisy le décision matanjaka fa efa nomeny io, dia reseo io zavatra io fa azo resena io. Tsy makaizy io, azo atao io. Amen. Inona le voalohany? Tandremo sao dia te anakarena. Tena akaikinao tandremo sao dia te anakarena hoe. Atreo fotsiny fiainana hoe amin'izay ilan'Andriamanitra anao hoe. Andriamanitra rehefa miteny hoe aza sainina dia tsy midika hoe tsy misy. Mazava? Rehefa miteny Andriamanitra hoe aza misaina zany tsy midika hoe tsy misy zany. Fa tsy natao ho sainina le izy fa manaraka zany rehefa mijoro ianao eo amin'izay ilan'Andriamanitra anao. Faharoa, tandremo ny fampianarana mampianatra anao anandrana. Anandrana. Be dia be mety fampianarana ho renao hoe rehefa anao zavatra dia tsara manandrana. Fa ny baiboly tena mampianatra aza manandrana. Kolosiana toko faharoa andiny faha 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Aleo hoe raha tsika vakiana hoe raha mba nisy nitondra baiboly ho an'izay nitondra sy ho an'izay afaka mamaky amin'io akaikiny. Tsy examen andro any afaka mijery akaikinao ianao. Alléluia. Kolosiana 2:21. Hita ve sa tsy hita? Ndao vakitsika miaraka re. Isa 2:3 amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mandray, aza manandrana, aza manendry. Tadio fa ny appétit dia manomboka eo amin'ny fanandramana. Tandremo zay andramanao. Ho sahirana ianao hiady amin'ny appétit velominao io. Fanoharina faran'izay tsotra. Ny pozina avy azo andramana. Kely fotsiny ny pastera koa dia exagérena tolo izy zavatra ty. Goûte kely na venin de serpent atao amin'ny lela, atao eto ambany lela. Tsy tonga dia atelina fa le tonga dia le miditra tsara atao amin'ny lalan-drà. Kely fotsiny manandrana fotsiny. Ina kely no mitranga. Miatra sa tsy miatra le pozina. Nefa le izy nandramana. Tsy raha rankosa zany manina koa le pozina tonga dia miasa nefa zany mba manandrana fotsiny. Hitanareo amin'izay fitaka ataon'ny devoly. Ovainy le voambolana. Motenenina ianao hoe ohatry ny manandrana fa tsy voatery eo engagé. Nefa vao manandrana dia tavela eo. Andramo ampidirina anatin'ny voainy ny tana andramo fotsiny ene. Fantatrao ny loza hitranga anatin'ilay izy. Hitsanao anatin'ny fanandramana ny tananao. Inona ny teneny menarana tamin'ny Eva? Lizany hoe tsy hohanina daholo ny tahony, ny raviny, ny fakany sy ny kely fotsiny ene. Miaino ve tsika?
raha mbola tsy tany amin'ny boîte de nuit ianao aza manandrana, raha mbola tsy nisotro toka ianao dia aza manandrana, raha mbola tsy mifoka sigara ianao dia aza manandrana, raha mbola tsy nianika azo ianao dia aza manandrana, raha mbola tsy nanao corruption ianao dia aza manandrana. Tenareo aza ampidirina le fafinaretana diso hoentin'le zavatra tsy azo atao. Fa ho sahirany olona io anala le izy satria izy ihany napiditra. Misy ankizy fantatro génération raraka tamin'ny fianaratsoa nampanandramana ankizy drogue izy, mandrakandroa mbola mitondra bavaka azy 4 taona satria nisy erreur de parcours tanatina fanandramana. Nisy doctrine tsy tafapetraka hoe tandremo rakizy tsy ny zavatra rehetra no andramana fa ny avy amin'Andriamanitra ny tonga dia andramana, tonga dia hohanina koa. Aza manandrana mangalatra zany. Rehefa tsy nangalatra hatramin'izay dia aza andramana zany. Ny zavatra ratsy tsy mila andramana vao mampiaiky fa ratsy. Fa rehefa miteny Andriamanitra dia mba mino ianao. Dikan'izay ny olona manandrana zany dia tsy mino, manota. Inona koa ty andro marina ty zay latsaka manota. Tsy aloha mazava ohatr'izay dia amin'izay mitandrina tsika. Ny finoana dia tsy andramana, ny finoana tsy ese. Samy hafa le hoe mandray fanasitrana le izy dia atao ese. Indray efa mandray fanasitranana izy dia asena mamerina ny zavatra tsy vitany teo aloha. Mazava fa ianao rehefa manao zavatra mpinoana dia tsy navelan'Andriamanitra anandrana. Iroso mitokantrano ianao tsy manandrana zany. Iza koa no andrakan-dramanao eo? Raha lehilahy ianao manatrika eto na vehivavy, matetika moa zany lehilahy satria vehivavy ina moa zany izy tsy maintsy izay fotsiny eo. Dia tandremo sao dia ny zanako vavy nandrakan-draman'ny olo zakanao ve? Za ndray tonga dia bandy daholo ny zanako, tonga dia triple vehivavy miteraka voalohany eo, ho hitako eo ianao. Mba tsy njovy ny génération ny ariana fa aza manaonao foana androany. Tsy njovy ny rapitsy fa miverina io ry data. Verina mipody aingana be mihitsy io. Tsy haiko hoe maninona zany voalaza eto aloha fa dia samy mandray ny tandrifony dia mandray mesure mifanaraka amin'izay. Raha sanatria ianao efa niaina tao anatin'izany, verena fotsiny ho tongotry ny tompo dia afaka fafahana zany. Ataony tonotsinisy dia manaova fotsiny promesse voady fa tsy hamerina an'izay intsony. Ary eoko ianao mba alahelo ihany koa zavatra mety nataonao tany aloha. Hitanao izay misy zavatra be dia be azitsika irosoana mba fan'Andriamanitra manavao mametraka antsika ho tena olona vaovao. Ny voankazo voarara tao Edena dia nasainy devoly nandramana. Fa vao nanandrana izy dia tsy fankatoavana dikan'izay teo dia voaroaka tao Edena. Satria Andriamanitra tsy miteny hoe raha andramanao fa sisa raha hohaninao. Hitanao hovainy kely fotsiny le izy. Izy inge tsy hohanina fa andramana. Nefa tsy fantatry ny olona fa io fois izy mandika izay tenenin'Andriamanitra dia manjary misy ny fahatezeran'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'izay olona izay. Fahatelo misy fampianarana ihany koa mety mampianatra antsika, mety efa nampianatra antsika hoe tsy problema raha manao erreur ianao. Menara amin'ny erreur anao. Efa hentsika zany. Firy efa naheno zavatra ohatr' izany. Ianao mpanao Facebook io zao be dia be ny fampianarana hoe aza taitra amin'ny erreur. Zazakely rehefa mandeha dia tsy maintsy mianjera aloha vao maninona? Vao miatrika dia ohatr'izany koa ny pilote tsy maintsy mianjera aloha ny avion vao mahay zany Maninao meme? Tsy azoko. Azera aloha ny avion dia mitsangana avy eo dia mahay mitondra amin'izay avion. Zany. Tsy izay mihitsy ilay izy. Iverintsika amin'izay tenenin'ny Baiboly. Ozy izy Jaona apôstôly, niosotra ao anatinareo no mampianatra fa tsy mifadisoana ataonareo. Dikan'izay, raha misy ary ny fadisoana dia hifonao aingana. Ok, ianao tsy hanomana ny sainao hanao fadisoana mba hianatra. Dia ahoana pastera ilay hoe solavo ay ahoana ma? Tsy avy amin'ny Baiboly iny zafady. Nandrasako mihitsy ianao hamaly an'ilay izy fa tsy avy amin'ny Baiboly iny. Solavo ay amindra. Tsy zany ny tenenin'ny Baiboly, ozy ny Baiboly. So ihany anam-pahoriana fa tsy lavo. Dikan'izay misy fampahoriana miteraka lesona zany ambadika ilay fahalavona tonga anao tsy te ho lavo. Ary izay madiso ny nampianarana antsika bisikileta tamin'izany, za tanaty izany. Tsy maintsy mianjera vao mahay, fa maninona? Fa maninona no izay no ampidirany amin'ilay zaza hoe tsy maintsy mianjera, tsy maintsy mifiretaka, tsy maintsy misy maratra kely eto amin'ny lalika. Fa maninona? Satria maninona? Ampidirina ilay izy hoe tsy maintsy mianjera kely vao mahay mandeha.
de raha dokotera mpitsabo sy mpandidy de ahoana zany fa tsy mamono olona kely aloha zay vao mahay zany ve de izy zany le olona vonoina atao kobay ao mino fa tsy anao hoe izy antianao didina zany a de izy antianao ty dokotera ty a sambany izy fo nandray ety ny zavatra ny didiny taloha ny androany de hena nanao sakafo izy omaly fa androany izy sambana na ianao ary mety hiteny tena aloha tsy didina zany dikan'izay tsy fanandramana ny fiainan'ny hafa verina tam'le teo ozy izy salamy 119:71 so ihany a nampahoriana mba ianarako ny didinao fampahoriana no mahatonga ny osotra mampianatra anao avy amin'le fampahoriana ao anatin'le fampahoriana enao anatin'le fampahoriana fa tsy le fahalavona Romana 5:17-5 aminaran'i Jesosy ary tsy zany ihany aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana ary ny faharetana mahatonga fahatsara-panahy voazahatoetra ary ny fahatsara-panahy voazahatoetra mahatonga fanantenana ary ny fanantenana dia tsy mampamenatra satria ny fanamasina izay nomenantsika nentin'ny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-potsika tsy hoe soa ianao lavo tsy izay fa soa ianao nampahoriana dikan'izay a possible ianao tsy lavo zany ntsony possible zany ahoana mba possible an'izany pastera ty tany teny hoe tena enjana be ne faka-panahy enjana ny faka-panahy fa enjana koa ny toe-panaraka an'Andriamanitra ao anatinao afaka mandresa izany enjana moka pastera enjana moka fa enjana koa rangano lay lay le finosina hoan'izay mampiasa an'izany ohatranay finosina fandriana dia tsy tafiditra ny moka azosika ve enjana rangaly lasopy matsatso fa mbola enjana no zay ny sira kely fotsiny milatsa koa to dia miova ny tsirony dikan'izay azo atao ny fandresenao miaraka amin'i Jesosy fitiniko le fampitandremana anankitelo dia hiditra amin'ny fampairezana atao mpeteritsika aza isan'ny olona te anakarena na dia ho tonga amin'izany any ary ianao aza atao mibahany zany amin'ny antony ivoahanao ny trano fa ozy izy ny baiboly efara ny fakapanahy sy fahotana izany faharoa aza vela ho isan'ny olona manandrana ianao sanatriavana zany eo ampanandramana no tratra farany tsisy excuse ary fahatelo dia tsy ny fahalavonao no andraisanao lesona fa mifanisoranao anatinao no mampianatra anao ao anatin'ny fampahoriana lalovanao asika ve zay mazava iverintsika eo amin'ny Luc 5 ary nandiny voalohany ka hatramin'ny 1:10 dia ankatahako mba vakian'ny pasteur Njiva vetivety azafady tompoko Luc 5:1-11 tantaran'i Petera niaona tamin'i Jesosy andray lesona vitsivitsika par rapport an'io rehefa avy nandray le fitandremana amen vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe anaran'i Jesosy Luc 5 andiny voalohany ka hatramin'ny 1:10 ary raha nifanizina tamin'ny vahoaka mba hiaino ny ten'Andriamanitra dia nijanona teo amoron'ny farihy ny Genesareta Jesosy ary nahita sambo kely roa nijanona teo antsisin'ny farihy izy fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny aratony ary niditra teo amin'ny sambo kely anankiray izay any Simona izy dia nangataka taminy hiataka kely amin'ny tany dia nipetraka teo an-tsambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona mandrosoany amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo azahoana azandrano fa Simona ny malito ka nanao hoe tompoko mandritry ny alina no efa nikelezanay aina nefa tsy nahazo na inona kanefa noho ny teninao dia alatsaka ny arato ary rehefa nataony zany dia nahazo azandrano be dehibe izy ka efa nisitritra ny aratony ary izy nanitsaka ny namany nanatsika ny namany izay teo amin'ny sambo kely hafa mba ho avy anampy azy dia avy ireny ary nofenony ny sambo kely roa ka efa saiky ny lentika ary rehefa hitan'ny Simona Petera zany dia niankohoka tamin'ny tongotra Jesosy izy ka nanao hoe tompoko miala amiko fa olomeloko aho fa talanjony izy sy izay rehetra teo aminy noho ny habeny azandrano izay azony ary toy izany koa Jakoba sy Jaona zanak'i Zebedeo izay niombon-draharaha tamin'ny Simona dia hoy Jesosy tamin'ny Simona aza matahotra hatramin'izao ankehitriny zao dia olona kosa no ho azonao ary rehefa nampiantsona ny sambo kely teo an-tanety izy dia nafohy ny zavatra rehetra ka nanaraka an Jesosy amen amen misy zavatra be dehibe famoafao anatin'io anecdote na rendez-vous nafahany Petera
niaona tamin'i Jesosy sy namantatra an' Jesosy. Voalohany a, tsy asa mafy ny vahaolana ho anao fa fanatrehan'Andriamanitra. Mety efa naheno ianao hoe io mila miasa mafy, aiza koa dia miasa mafy e. Petera teto tompoko tena niasa mafy. Fa rehefa tonga amin'ny maraina tao aorianany niasa mafy a, tsisy nininina nitranga. Raha tsy tonga teo amin'ny sambony a ny fanatrehan'i Jesosy. Tandremo zany a ny fampianarana mahakasika ny asa mafy. Zay mahatonga antsika misy fotoana mieritreritra hoe mavoa malagasy tsy miasa mafy. Tena miasa malagasy fa mila ny fanatrehan'Andriamanitra. Ianao tonga eto androany maraina io koa a, raha mety izay ny tao am-pona hoe tena eto am-bavaka pastera fa tena tripleko ny ora iasako a. Dia izao ny valiteny anao a, tripleo a ny fotoana omenao an' Jesosy. Amen. Maro ny olona misaina ary mitondra amin'ny fiainany araka ity fomba fijery ity hoe mila miasa mafy. Indraindray ary asiana mihitsy ny hoe tsy misy zavatra tsara sy lehibe zany ka azo tsotsotra, mila miasa mafy. Nefa ny tsara indrindra dia ny famonjen'i Jesosy a, nefa nomen'Andriamanitra anao maimaim-poana tsy niasa mafy zany ianao. Amen. Ny tenenin'ny Baiboly dia mila miasa ianao fa tsy hoe mila miasa mafy. Teto Petera niasa mafy nandritry ny alina, inona ka ny résultat? Fahakiviana tsy roa amantany satria nametraka fanantenana izy a teo amin'ny ezaka izay nataony. Tsy resaka mahamatianina koa ilay izy hoe professionnel, na ny fananana asa, na ny fananana anton'asa. Zay zany ilay mila rectifier-tsika tonga tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia hivavaka tsika mba hahazo asa ohatra. Tsy ratsy ny mangataka asa fa ny solution ho anao tsy asa fa Jesosy. Satria ninona asa eo ka tsy hoe Jesosy a dia zava-poana zany. Ataovy azo antoka aloha fa etaetanao no ahatonga anao iaina miaraka amin'i Jesosy a dia manaraka ho azy avy eo a ny zavatra rehetra. Tsy zotom-po ihany koa izy na fahavitriana hanao sakrifisy hoe na fohy torimaso, na fohy alina, mafohy ankolona mba handeha asa noho ny fitiavana an'ilay vady aman-janaka mba ho velona tsara ilay vady aman-janaka. Fa raha vao tsy eo Jesosy a dia avy ireny hoe raha vao tsy eo Jesosy hoe a dia hoe tsika gaso mahay an'izany zany e. Ny traduction zay amin'ny teny frantsay mety tsy ho azony hoe si Dieu n'est pas là donc tsy azony zareo zany. Atsika gaso manana an'izay anatin'ny foto dia zay mihitsy le izy. Mazava e? Ka androany maraina zany raha angataka tsika tompo mba hazo asa tsaratsara kokoa raha vao tsy eo Andriamanitra. Eto am-bavaka pastera avy ohatry mandindindina amin'ny promotion ohatry ny avy telo eniny karama raha vao tsy eo Jesosy. Mazava tsara zany ny rahantsika mivavaka eto a Jesosy fa tsy asa aloha. Fa afaka ho karakarain'Andriamanitra ny asanao. Raha tenenina ianao hoe tsy asa izy fa Jesosy dia tsy midika izany hoe tsy azo asa tsara ianao na hoe tsy karama tsara ianao. Fa any amin'ilay fifantohanao mihitsy tian'Andriamanitra hiverina ny amin'ilay tena important mendrika ametrahanao ny fifantohanao ray amanontolo. Tsy fahavonona fitaovana ilay izy. Tsy fahavonona matériel sao dia mieritreritra ianao hoe raha vao tonga matosy dia milamina tsy matosy ilay izy. Tsy véhicule na sambo, tsy olona mpiara-miasa na fotoana na sehatr'asa, tsy tsena, tsy marché ny ilainao fa Jesosy. Mazava ve zany? Jesosy no ilainao. Avy eo Andriamanitra afaka manokatra an'izay tiany ho sokafany rehefa hita ny azo antoka fa tafatoetra ao aminy ny fifantohanao sy ny fanantenanao. Tsy mifanananao entana tsara, na entana mora, na entana vaovao, fa mifanananao an' Jesosy. Tsy hoe manana entana na vokatra tsara ianao na entana vidiny mora na entana vaovao be, fa raha vao tsy misy Jesosy ny fiainanao dia zava-poana avokoa zany rehetra zany. Tsy sambo anaratovana azan-drano, tsy sambo anaratovana azan-drano ilain'ny olona enoy amin'izay, fa sambo ampiasain'ny tompo hisitana hitoriana teny. Ka raha ianao zany miteny hoe za manatsambo fa mba tahio samboko Jesosy, tsy manetsika amin'ny volomasony zany. Fa raha ohatra ka tonga eo akaikinao izy ka ny sambonao no hitany ka mba indramo ny sambonao ka mba mame anao manaitra ny volomasony ny volondohany ary ny volombavany zany. Tiako tena hoe mba manaitra tanteraka satria manino misy antony ho amin'ny fanjakany le fitaovana nomena ianao. Ka androany maraina zany tsy matériel le izy fa ny fisokafany ao anao ampifamatotra an'izay misy eo aminao sy izay ho avy eo amin'ny fiainanao mba hisy fiantraikany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Manana ny mason'Andriamanitra. Averiko. Tsy sambo anaratovana azan-drano ilain'ny olona le izy fa sambo ampiasain'ny tompo hisitana hitoriana teny. Ny business zany ato amin'ity fanjakan'Andriamanitra ity dia tsy mifantoka amin'izay ilain'ny olona fa mifantoka amin'izay mety ho ilan'Andriamanitra ny businessinao. Raha mandeha io dia ataon'ny tompo inona?
dia mety hiteny hoe sy anaovany azy misy idiranao izy ianao manosony eleseka rehefa tsy izy anoratra n'le monton Jesosy fa sy ampanoratanao ny tanako eto aza be ananina eo fa inona ny tianao atao fotsiny fa misy ifandraisany amin'izay ty resantsika ty tsy fanentanana zany fa famerenana amin'loniny hoe inona moa zany ny atonga an'Andriamanitra anohana anao io mahatonga azy anohana anao satria terenao amin'le mahatery azy amen tsisy dika ny asa tsy ilaina zay koa zao anankiray aloha aza manao asa tsy ilaina hoe ty misy asa tiako fa tsisy mila aza miziriziry eo nefa mbola mihoatra noho zay tsy hoe manaova asa ilaina na hoe mitadiava asa ilaina fa aoko ho fantanao sy ho tsapanao hoe inona ny ilan'Andriamanitra ny asanao mety ny manao asa mamaly zay ilain'ny olona rehefa vitanao ny manome zay ilain'Andriamanitra ordre de priorité zany resantsika eto fa zao koa nefa tsy le tsirony be mety mamparary nefa tadiaviny mpanjifa fa eo amin'le sady tsara ny mahasalama ary tsy ny mahafinaritra fa eo amin'ny équilibre n'le mahasoa indrindra tandrem'izay ny solution atsika andro maraina sy mandrakizay dia Jesosy ny zavatra ny ilain'ny Petera teto tsy trondro ny tena marina satria rehefa tonga le trondro dia tonga sainy Petera hoe tsy trondro kay ny tena ny ilainy andro maraina koa mety ho avy ny volabe dia tsy tiako ianao rehefa tonga ny volabe vao tonga sainy hoe tsy volabe kay ny tena ilainao fa Jesosy ny ilaiko fa volabe koa tsy manenina raha tonga tena Jesosy mihitsy aloha ny ilainao ka na tonga ny volabe na tsisy volabe mihitsy raha mbaram-piavinany amin'ny raha manolanitra mazava ve zany dia enina fotsiny zany ivavahana pastera mba hiovanaoko amen inona le nitenenin' Jesosy ny ilain'ny Petera ary ilainao koa andro maraina ozy izy Jesosy manaraha izy tsy niteny hoe mitombola asa miliardera enjana be hanoana ny asa fanompoka ianao manaraha fotsiny ady eny an-dalantsika miresaka inona ty nitenenina ninina mitranga manenina manaraha fotsiny mety izy zavatra akivy mety ho taitritsika fa nga manaraka an' Jesosy misy zavatra mahakivy ohatra tsy ataony sitraponao tsisy idirany hoe manaraka an' Jesosy zay fa ianao nresako tsy ataony sitraponao dia mahakivy sa tsy mahakivy zany valio ny fanontaniako mahakivy sa tsy mahakivy zany hoe tsy ataony sitraponao zany mahakivy zany fa zy Jesosy aza atao blème manaraha foana andro maraina misy olona tiany Jesosy tena anorona tsara ny fanarahany an' Jesosy Matthieu 4:7-10 naran'i Jesosy andeha anaraka fa ataoko mpanarahantolona ianareo mahavariana Jaune 21:22 rehefa avy miverin-dala ny Petera ka nirécupéren'i Jesosy avy nitsangana tamin'ny maty izy amin'ny Jaune 20 toy Jesosy raha tiky toetra izy mandra-piavaka hoanao zany Petera manaraha vao miona amin'ny Petera Jesosy manaraha niala tamin'i Jesosy Petera nirécupéren'i Jesosy manaraha ny zavatra tian'Andriamanitra anisan'ny tandremana tokony ho tandremana ary mila tandremana sy mila arahanao akaiky zany tsy ny compte en banque-nao niakanidina ve fa mifanarahanao azy Jesosy zao lasa any amin'ny fahamasinana makany amin'ny fahamasinana izy manaraka azy ve ianao mazava ho azy zany fa raha vao tsy miaina ao anaty fahamasinana ianao dia tsy manaraka azy zany zay mahatonga azy miteny arao fotsiny ahy arao fotsiny ny lalana sy ny zavatra ataoko sy ny zavatra iainako hoy Jesosy amintsika tsiraray avy ny alfa ny fiaona ny Petera tamin'i Jesosy ndao anaraka ny omega ny fiaona ny Petera tamin'i Jesosy ndao anaraka aza vela isy ninina akivy ianao ataovy azo antoka fotsiny fa mbola manaraka azy ianao tsy miteny hoe mitady azy fa manaraka azy ny mitady matsy mety tsy manaraka fa mila dia tonga dia rehefa mahazo dia tsy hita chicken Christian kristianina akoho manao an'izao fotsiny izy dia rehefa mahita dia mitsaingoka dia lasa ianao zanak'ondry ny zanak'ondry na efa voky ary dia mitady ny tongotry ny mpiandry azy ialofana satria ny zanak'ondry dia tsy mahazaka mandeha rery misy zanak'ondry be dia be eto manarika an'ity fivoriana ity ianao le karazan'olona tsy mahay mandeha rery tsony zany fa miankina amin'Andriamanitra amin'ny zavatra
rehetra sytehaka mafy tsara ho any Jesosy. Ozy izy Paul Romanina 8:35 aminaran'i Jesosy. Iza no ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va, fantrana, fanenjena, mosary, fitanjana, loza, sapatra. Lao andalo zay andalo fa tsisy miala eo. Manontany receveur, misy miala ve? Misy karazana sioka anankiray tsy tokony hoe ny ambavanao tsony. Tsy tokony isy izay tsony. Dikan'izay dia hoe misy miala ao mantsiny. Tenenina akaikinao, tsy mahazo miala zany tsony ianao io hoe. Zay mitranga eo mitranga hoe a. Fa ianao tsy mahazo miala tsony hoe. Raha marina aminao zany anty sekoly marin ty mba sytehaka mpifaliana hoe azafady. Zany ny fiaonan'i Jesosy tamin'i Petera. Dao manaraka fotsiny. Ozy izy Paul tsy zay mitranga eo mitranga fa tsy misy mahasaraka ny amin'ny fitiavan'i Kristy satria ny fitiavan'i Kristy no ambony indrindra tsapanay. Filipianina 4:12 aminaran'i Jesosy. Mahalala hetra, mahalala itombo, naiza naiza, ary na amin'inona na amin'inona dia efa nampianarina ny ovoky, nampianarina ny onono, nampianarina ny anambe, ampianarina ny alahelo. Ona koa za pastera, za kosa pastera tsy te handalo an'izany hoe tsy manana an'izany tsony. Rehefa avy nanomena dia mandalo tsy manana dia tsy maninona. Fa raha sady tsy manomena mandalo tsy manana dia neny fantatrao mahatonga Paul ny teny izany. Paul mahafantatra tsara ny zavatra tokony atao dia misy taona rehefa avy manao izay tokony atao izy dia ohatran'ny tsisy ninona eo an-tanany toy izy mianatra toy ny tsy misy fa mahazo antoka kosa izy fa zay rehetra teo an-tanany teo alohan'ilay tsy fisiana efa nandeha tany amin'ny tokony nandehanany daholo. Ka tandremo sao dia hoe sady tsy manao ninona ny mianatra ny tsy manana. Misy zavatra ny andrasan'Andriamanitra avy amin'izay tokony ho ataonao e. Misy anjara an'Andriamanitra. Misy zavatra tsy azonao hohaninao, misy zavatra tsy azonao tehirizinao, misy zavatra tokony ataonao, misy zavatra tokony alefanao, misy zavatra tokony omenao, mandeha ho azy zany. Paul dia niteny fa Andriamanitra izy manome anareo voa afafy. Atao ina zany le voa? Ny anton'le voa zany rehefa omenanao dia ho afafy le izy. Ary ny anton'le mofo io mba hohanina. Alleluia. Vao niaona tamin'i Jesosy Petera dia tsy nanaraka passion izy fa nanaraka mission. Ny passion Petera trondro. Mission nankinin'i Jesosy taminy anaratolona. Ary inoko fa zay mahatonga ty asa fanompoana tsy mitondra anarany hoe hvkl-passion fa hvkl-mission. Ka ato zany tsy hanaovantsika an'izay tiantsika fa hanaovantsika an'izay tiany le niantso antsika atao hoe Jesosy avy any Nazareta. Ny rectifien'i Jesosy le fomba niainan'ny Petera satria Petera nandeha araka amin'ny passion. Zay koa zany mahatonga antsika mitandrina be amina karazana fampianarana hoe vita passion. Vita passion eo, vita eo ianao. Vita ny passion eo ianao. Satria tsy passion ny hamonjy ianao fa Jesosy. Ny passion mantsy zavatra tianao sy mahafinaritra anao dia mila tandremana. Tsy midika zany hoe tsy iainana zany. Ohatra hoe ny amba tiako pasteur dia manjono. Mety afaka anjono ianao fa ataovy mari-toerana aloha ny mission nankinin'Andriamanitra aminao. Ny pasteur en passion koa mandeha miloka. Manino? Izay ndray kosa tena tsy azo atao mihitsiny. Tsy passion zay. Fa ho tany zany. Mazava ve zany? Verena tsara amin'izay ilan'Andriamanitra anao. Tsy passion le izy fa mission. Hoy Jesosy tamin'i Petera, ny ilako anao Petera hanome izay misy eo an-tananao. Raha sambo dia sambo, ara-potoana hitoriky teny. Ny ilako anao hoy Jesosy tsy ny sambonao fa ianao sy izay azo ny tananao omena sy entina nanaovana ny asan'Andriamanitra. Ianao afaka mampiasa izay misy eo an-tananao toy ny sambo, afaka manipy izay tokony ho atsipy toy ny arato. Tsy solution ny asa. Andro marina sao dia mieritreritra hoe eto ambavaka pastera fa raha zany mahazo asa eo tsy asa ny solution ho anao fa Jesosy. Raha zany karama be tsy karama be no ampiadana anao fa teo mpanaraka an'Andriamanitra. Azadiny koa fa misy mahazo valombavaka asa fa kely karama. Misy ina zany sy izay tokony ho etiko. Avy ireny ty fampianarana androany ray manontolo ty mivavaka ianao. Alleluia. Mety heverinao fa kely io fa raha mahatoky eo ianao, fidèle eo, mahay se contenter eo,
midika le mahatoky eo amin'izay mety ho kely tamin'ny maso fa vitanao tsara mitsinjara hoe tia an'Andriamanitra tsy azo hohanina, tia an'izao a, tia fiantrana, tia fanomezana, tia hoentiko any amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, tia zany nivelomako a, ampy anao amin'ny fahasoavana. Amen. Tsy asa satria rehefa niasa Petera dia tsy navokatra. Ny ilan'Andriamanitra anao a dia ny atonga anao a ho disponible ho amin'ny programa an'Andriamanitra. Amen. Momba ny fahabetsahana ho maranako azy a, ny fahabetsahana omen'Andriamanitra tahaka izay nitranga teo amin'ny fiainan'i Petera dia zarantsika roa, fahabetsahana tsy zaka sy fahabetsahana zaka. Mazava be fa ny zavatra tiany hotenena tonga dia hoe zakako, tonga dia zakako pastera fa aseva alefan'i Jesosy tonga dia zakako izy andro amin'ny maraina. Fantatra hoe zakanao fa eny olona ilay hoe tsy zaka. Inona ilay tsy zaka? Luka 5:15 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa hitan'i Simona Petera zany, Luka 5:15 azafatsy ny 17. Ary rehefa nataony zany direktiva avy amin'i Jesosy zany dia nahazo andramy be dia be izy ka efa nisy tritra ny aratony ary tsy zakany le fahabetsahana ary zay natonga azy nanatsika, tsy nanitsaka fa nanatsika. Niantso ny namany izay teo amin'ny sambo kely hafa mba ho avy hanampy azy dia avy ireny ary ny fenono ny sambo kely roa ka efa saiky niletika. Ny fahabetsahana tsy zakanao dia lasa ientsonao ny namanao a hanampy anao. Ny fahabetsahana tsy zaka zany a dia ho zaray mizaka. Le objectif double zany amin'ilay hoe double, ohatra hoe misy fotoantsika mieritreritra hoe mba tokony efa mba double amin'izay zao miditra eo amin'ny fiainako. Dia ny tena marina zao teto a double niditra teo amin'ny fiainan'i Petera fa tsy ho anazy fa mba hisy ho zarainy. Any amin'ilay fotom-pisaina satria fomba fijery mihitsy zany a tsy mahazo mifandiso tsika. Azontsika ve zany? Ny secret en double portion zany a dia ny fisaintsainanao a ny hafa. Nahatoky tamin'ny fiara-miasa niaraka tamin'ny Jaona sy ny rahalahy Petera. Satria ozy izy ny fanarahany ty asa ty rehefa sambo ray mahazo a dia zaraina amin'ny sambo roa satria ny sambo roa no ny asa na dia tsy nahazo ary le anankiray. Le fahabetsahana zaka kosa dia toy izao. Zaka satria maika mampanantona anao an' Jesosy, maika nampiekoaka an'i Petera. Ny 15 naran'ny tompo ary rehefa hitan'i Simona Petera zany dia niekoaka tamin'ny tongotra Jesosy izy ka nanao hoe tompoko miala amiko fa olomeloka. Niseho teto le fahabetsahana ary maiky Petera nanaraka an'i Jesosy. Petera delivre tamin'ny fahabetsahana. Babon'i Jesosy teto ny nahitana aleon'i Jesosy toy izay trondro be. Sady ny trondro be rehefa elaka tsy anaty frigo dia masiso be. Fa Andriamanitra arakaraka ny andro sy ny fotoana dia mahafinaritra be foana. Trondro azo hohanina. Andriamanitra koa azo hohanina nefa nomeny ny tena teo ambony latabatra mba hoantsika mifandraisana. Tena tonga dia reny Petera mihitsy ny hoe teny ilaiko tsy abondance fa le tompony abondance. Tsy le asa be mandeha fa Jesosy nampandeha an'le asa. Tonga saina tamin'izay Petera. Dia ho Petera, tompo tsy mendrika an'izao fahabetsahana izao a, tsy mendrika ny famangino manokana, tsy mendrika ny fifitiananao a. Nefa mahavariana hozy Jesosy da ho anaraka arany. Alleluia. Tsy talent le izy a, tsy hoe mahay manarato tsika, mahay resaka rano, mahay fitondrana sambo, mahay fampiasana rato, fanipazana rato, fitandremana rato, tsy fitaovana le izy. Tsy hoe nanana rato ny tsara Petera, double capacité en stockage mihitsy ny production, tsy stockage na dia nanana sambo ary izy, tsy fahalalana koa le izy, na dia fantatra izy ireo ary nahazatra azy ireo ary zany hoe manarato ary ny toerana misy trondro, tsy zotom-po le izy na dia navita an'izany ary izy niary tory, tsy fifantohana koa le izy nanaovana sakrifisy, nandovana tokantrano, nandovana toromaso, nandovana fandrina, tsy mpiara-miasa koa le izy satria presque efa famille, raisy rahalahy daholo nanarika tao, tsy activité atao hatrany fahakely, zany rehetra zany zany a manaraka ihany fa ny tena fototra dia Jesosy. Andro amin'ny maraina Jesosy no ilainao. Dikan'izay ataovy maro toerana zany ao anatinao a ny etaetanao an' Jesosy melohan'ny zavatra rehetra. Amin'izay fotoan'izay ho marina aminao fa ninninona omeny ao dia maninona tsy haly ianao, ary ninninona mbola tsy omeny eo koa dia maninona ianao. Tsangana dia hivavaka tsika hisaotra ny tompo. Ankasitrahany iray amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fotoan'andro amin'ny maraina sy ny famanginao, nampatsiahivanao anay ireo karazana fampitandremana atonga anay tsy ho diso fomba fiatreham-piainana. Indrindra ny fomba nanangananao amin'ny fiainan'i Petera, hanamafisanao orona aty anatinay tokoa
fa tsy asa sy fahavokarana tsy zavatra mandehibe ny teny ilainay fa ny fanatrehanao miaraka aminay atonga anay hijoro eo amin'ilay ilanao anay zay vao mety ny zavatra rehetra tsaroviny tsiraray avy zay manatrika eto manomboka andro maraina mba hisokatra tompo ny masom-panahinay miaraka fa ho fantatray zay ilanao anay mba hahafahanay mizotra ampifaliana mizotom-po hijoro amin'izany toerana zany atonga anay tompo tsy saina ny zavatra tsy asainao saina fa isaina kosa zay tianao prioritaire eo amin'ny fiainanay dia ny fahatsapahanay fa ny fisianao eo amin'ny fiainanay ny fototry ny fahatsarana amin'ny zavatra rehetra momba anay amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velona masa sy manan-kery avy Nazareta aoka tsapa tena tsiraray avy andre ny afatra iantsoantsonao anay amin'ity marain'ity fa natao anaraka anao zay na mbola tsy hivoaka ary io asa io dia anaraka anao zay ary rehefa hivoaka io asa io ary mety tsara lavitra n'olona nangatana mihitsy ary nitranga eo mbola anaraka anao zay ary ninona mitranga sy tsy mitranga eo mety lalovana sy atrehana dia ianao no niteny tamin'ny Petera andao manaraka ndreto zay Jesosy manavao ny fanoloran-tenanay anaraka anao hatramin'ny farany mba ho marina aminay ihany koa ny fijorondro Paoly fa tsisy asaraka anay amin'ny fitiavanao amin'ny fahatsapanay lalina any anaty fa sarobidy mandrakizay sarobidy mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra mety mahatery ninina lalovana sy atrehana zay entina eto anatrehanao andro maraina tsaroviny zanako tsiraray avy eo amin'io le fiainany eo tonga eto izy manome voninahitra anao tonga eto izy nametraka ny fanjakanao lohalarina sy lara-pamehana azavela hiala maina eto izy tompo azavela ho maina akory ny fiainany anatin'izany fahatsapahana zany ametaka mandrakizay sy ny fisianao ary ny fanatrehanao ho maro toerana eo amin'ny fiainany amin'ny anaran'i Jesosy ho an'izay manana olona rakasa olana amina hofatrano resaka fampianarana ankizy fisaka na inona tompo mety mandalo sy menjady eo aoka ho tonga tanjaka ho azy ny fahafantarana fa afaka mifaly izy eo afaka misaotra izy eo afaka mahatoky izy ary aorianan'izay afaka hiseho ny tananao anangana azy anafaka azy ary ampiakatra azy mihoatra noho izay mitoerana misy azy androany satria anandratra azy ianao isorana ianao meloha sady indray mivokatra fotoana androany maraina izao satria tonga eto zay manavao ny fotom-pisaina sy ny fomba fijerinay dia isorana ianao mifamindram-ponao ny lalana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen mahazo toerana tiaka mafy tsara ho an'i Jesosy dia anao fanatitra tsika ho voninahitro ny tompo alleluia minao fa nandray zavatra zasenao amen tandremo ny fahatsapana te anakarena tandremo ny fampianarana hoe manandrana dia ny fahatelo tandremo ny fampianarana hoe mila lava vao mahay tena tsy avy amin'Andriamanitra raha sendra lava ianao miverena fotsiny fa aza ino no atao lesona hoe tena ohatrany ilaina ihany le lava mba mianatra tena tsy ilaina ka satria ianao voalava eo dia efa totozy avy eo alleloia azonao ngamba tiako tenenina tsy lava zany tsony ianao tena oka ianao karazan'olona mijoro tsy mora tratra amin'ny fahalavony zany ary ny zavatra indray sika momba amin'ny Petera dia zao vao niaona izy Jesosy zao tenenin' Jesosy manaraha niseho le fahavokarana be manaraha niseho ny zavatra be dia be miverindalana be dia be niadiny tsy finoana nisy confusion tao anatin'ny Petera fa ny zavatra nytenenin' Jesosy taminy dia zao manaraha fotsiny manaraha foana tainy tompontsika tononona amin'anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ny fataterahana zany programa zany feno voninahitra eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy miainga mandehana indray manomboka andro maraina ho voatany herinandronao ho voataty volan'ity ahita ny tanan'Andriamanitra miasa ianao satria ny toetranao mihitsy mety tsara amin'ny tanan'Andriamanitra mahita olona manatrika eto afaka ao anatin'le hoe te anakarena manomboka isy contentement mahazo toeranao isy fifaliana ny anatinao any eo amin'io toerana misy ianao androany io eo ianao ny ahatoko tsara anangan'Andriamanitra anangana anao avy eo Andriamanitra mba hahafahanao mipasy amin'ny niveau manaraka mahitanao io ihany koa hitandrina tsara amin'izay manomboka androany maraina tsy hanandrakandrana zavatra efa tenenin'Andriamanitra hoe tsy azo atao mahita amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa ianao io ihany koa tsy karazan'olona mora lava zany tsy mora lava zany tsony ianao misy fijoroana sy fahatanjahana toe-panahy anatinao ahafahanao mame voninahitra n'Andriamanitra amin'izay iainanao teneninao saintsainao sy ataonao fa zanak'Andriamanitra mijoro ianao tononona amin'anaran'i Jesosy mifanarahanao an' Jesosy dia tsy ho voasakatsaka ny zavatra hita maso mahita ny finiavana sy ny firetanao anatinao zay mitranga eo hitranga fa ianao isan'le manaraka an' Jesosy ary tsy miala amin'izantsony mandrakizay voatahy ianao amin'ny anaran'i Jesosy sarao ny fahasoavana ary fa ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no